Ny fifamitorana moa dia ny fanaovana firaisana aranofo eo amin'ny mpihavana akaiky toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka na ny ray aman-dreny sy ny zafikely na koa ireo iray-tampona eo amin'ny zanaky ny iray-tampona ireo olona izay manana fahefana amin'ilay niarambona. Hitatsika vao tsy ela teny amin'ny fahitalavitra sy ny tambajotra tseratsera teny fa nisy trangana raim-pianakaviana anankiray izay nifamototra tamin'ny zanany vavy nandritra ny taona maro. Izany toejavatra izany dia narahy ny herisetra sy vono siratra ninina. Io raim-pianakaviana io izany dia nenjehana amin'ireto loha-mpiampangana manaraka ireto. Nanao fanolanana tamin'ny vehivavy bevoka satria bevoka ilay zanany vavy izany dia eloka voatondro fahaiziny andininy faharoa amby telopolo sy telonjato andalana voalohany ao amin'ny fehezan-dalana famaizana ary ny andininy voalohany sy faharoa ao amin'ny lalàna 740 teboka aotraotra valo momba ny ady atao amin'ny herisetra mifototra amin'ny lay mahalana ny mahavavy izay mety ahavoasazy azy anao asan-terivozina 5 taona ka hatramin'ny 20 taona. Ny fiampangana azy faharoa dia nanao fifamitorana tamin'ny zanany vavy izay mitondra voka, izany dia voatondro fahaiziny andininy fahadimy amby telopolo sy telonjato teboka fahatelo amin'ny andalana faharoa ao amin'ny fehezan-dalana famaizana ka mety ahavoasazy azy 5 taona hatramin'ny 10 taona hatranomaizina. Ny loha-mpiampangana fahatelo dia vono siratra ninina natao tamina vehivavy bevoka eloka voatondro fahaiziny andininy faharoa amby folo sy telonjato bisy andalana faharoa ao amin'ny fehezan-dalana famaizana sy andininy voalohany sy faharoa ao amin'ilay lalàna voalaza etsaloha mikasika ny ady atao amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy ka izany dia mety ahavoasazy azy 5 ka hatramin'ny 10 taona hatranomaizana. Rehefa nentina teto anatrehan'ny fampanohavana sy ny mpitsara-panao famitorana io raim-pianakaviana voapanga io dia niaiky ny fiampanganana azy. Noreo vesatra mianjady amin'ireo dia nampidirina amponja vonjimaika eny amin'ny fonjabean'ny tsy afany voapanga. Marihana fa na dia misy ary ny fanekena nataon'ilay niarambona tamin'ny fifamitorana izay nataon'ilay raim-pianakaviana taminy dia mazava ny lalàna raharan'ny lalàna ny fifamitorana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tamin'ity tranga nolazaina teo aloha ity izao nanomboka mbola tsy ampy taona, mbola zay tsy ampy taona dia efa nanomboka nanaovan'ilay ray ny fifamitorana ilay zanany vavy. Izany hoe tany izany dia efa voaleminy nolemen'ilay ray ny lohan'ilay zanany tsy afaka nandà satria manana fahefana eo amin'ilay zanany. Izay ilay tenentsika hoe manana autorité amin'ilay zanany vavy ilay raim-pianakaviana dia tsy mahavita mandatson'ilay ankizy vavy na dia efa ampy taona ary. Dia eto izany manentana ny olona rehetra ny fiarahamonina indrindra izay olona ao anatin'ny tokantrano ka mahafantatra na mahalala trangana fifamitorana ohatranytony mba ahasa andeha hitorika izany eny amin'ny manam-pahefana satria tadidio fa raha mahafantatra an'ireny tranga ireny ianao nefa mangina tsy mandeha mitorika izany dia azo lazaina ianao fa miray tsikombakomba azo enjena ho miray tsikombakomba amin'ilay mpanao heloka.